manao fiangonana manao hoe tsangana tamaty Kristy. Ny hikopantsika androany ao amin'ny lioka toko 7 dia maneho an'ilay tantaran'ilay mpanan-karena izay nanantona an' Jesosy. Nilaza taminy hoe mpampianatra tsara, inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay. Dia tena izany tokoa Jesosy ry havana, tena mpampianatra tsara izy, mahalala izay momba antsika rehetra, mahafantatra izay zavatra iray aloha mbola mahadiso antsika. Fa indrindra mpampianatra tsara manoro ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay izy. Ndaontsika mbola hivavaka hideran'i Jesosy, ilay mpampianatra tsara. Jesosy Tompo, nideranao zahay fa mpampianatra tsara ianao, mahalala izay momba anay rehetra ianao. Fantatrao tsara Jesosy fa tena toa an'ity mpanan-karena ity zahay, maniry fatratra handova fiainana mandrakizay. Niezaka arak'izay herin'ny tenanay zahay Jesosy, anaraka azy didy, omarina amin'ny lalàna, omendrika an'izany lanitra izany. Kanefa fantatrao tsara fa tsy ho tanterakay mihitsy ny didy rehetra. Mavesatra aminay izany Jesosy, tena tsy ho hainay manamarina ny tenanay amin'ny lalàna, tsy hainay izany. Fa ianao miteny aminay anio hoe izay tsy zavatra tsy hain'ny olona dia tena hainao Andriamanitra. Dia izany no mbola hisaoranay sy hankalazanay anao, fa efa nanamarina anay tamin'ny ranao soa ianao Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy malalo ny amin'ny fahasoavanao. Dia ampianaro ary zahay tsy hankatoy ny teninao hankaterena mba hahazona fiainana, fa tena hankatoy ampitiavana ho zanaka manoanao, satria efa manana an'izany fiainana mandrakizay izany zahay. Izany Jesosy no tena antoka iainanay fiainan-danitra tian'izao ety an-tany izao. Afaniriko raha toka sitraka niandovana nitra tieny ety an-tany kanefa tsy izao irery firazany noana iaraka amiko hatrany hatrany indre ny fiainana anilatra ny tompo iray fanahira irazanavoko reo asaso iray ny fo iray ny lo rayo naona moe ratumbuka ani rayo nafaniriku ratuka sitraka nyuzana kamanu venu faenje
mampianatra atsika manora atsika ny lalana makany an-danitra izy ary na dia hoe amoizantsika zavatra maro olona maro ary izany lalana izany dia tena tsy hanenenana satria izy koa no manome toko hoe andray be lavitra tsika amin'izao andro ankehitriny izao ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay daontsika mbola hidera ilay tompontsika mpampianatra tsara manome antsika ilay fiainana mandrakizay. Jesosy malalo tsy mitsahatra izay miteranao mpampianatra tsara ianao manohana ny lalana makany an-danitra. Dia indreto izahay Jesosy mifono aminao ny amin'izay fahalemenay ety am-pandehanana. Mifono izahay Tompo ny amin'izay nametrahanay trano na vady na ray na reny na zanaka ho zava-dehibe noho ianao. Mifona Jesosy ny amin'izay fahahiranay ho anao sy ny asanao. Mifono izahay ny amin'izay fahafoizanay kely tsy hankafaliana izay tsy sitraka ao akory fa ianao efa nampianatra anay ny lalana makany an-danitra dia atoroy koa Jesosy izay asa tsara tianao ho tanterahanay. Ampianaro izahay hitombo amin'ny fahafoizana hiorina amin'izany asa tsara izany fa hanananay rakitra soa mandrakizay any an-danitra izany. Dia ampianaro koa izahay tena hifaly anatin'izany satria ianao efa manome toko hoe andray be lavitra izahay amin'izao andro ankehitriny izao ary amin'ny andro avy dia ilay fiainana mandrakizay no raisinay. Izany Tompo ny fanantenanay sady fahasambaranay izay olon-kandalo ety mandra-pahatonga anay rahatr'izay ho sambatra mandrakizay tena hifanatri-tava aminao Andriamanitray.
rehefa vitany asako ity ka ny fanaiko raisineri miara-mitoetra minautombonay no asambarako mandrakizay mandrakizay sambatrare mandrakizay sambatrare azoko ilay fahasambarana be azoko ilay aro amintsika ny fiasoavany. Amen. Amin'ny fifaliana ry havana malala no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo na tratra indray ity Alahady hitondranam-bavaka ny aumônerie nationale ity. Anio sika dia mbola hibanjina trany ny lohahevitra manao hoe miorena amin'ny asa tsara. Andesika ry havana hitsangana hivety ny hira fanevany Jôbily miverena amin'ny fitiavana voalohany. Forza
Fiavana malala ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andesika riavana hisaotra sy hidera ny anaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salama. Mibio an Jehova ianareo ry olo marina fa midrika ataon'olo mahitsy ny fiderana. Miderahan Jehova amin'ny lokanga mankalazasy amin'ny falitofolo, mirafy raha-baovao azy, mitendray tsara amin'ny feo fifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehova ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rary izy, enika ny famondram-pon'i Jehova ny tany. Amen. Yeah.
mivavaksika ry havana. Endrery Andriamanitra ray eo, ny amaminy fitiavanao. Ary fantatray fa ilay fitiavanao sy ny fahasoavanao no mbola matoy izao anay tsirairay avy. Ankehitriny izay no tariny izany mahazaka ny fitiavanao izany ka avy mikatsaka ny tavanao Andriamanitra ray aty an-tranonao. Tompo, indreto izay olona no amarininao tamin'ny fahasoavanao, avy indray ankehitriny mioby ny anaranao masina, ilay anarana mahafontsy. Tompo, dia rainay koa ny anaranao, satria ianao dia Andriamanitra manam-pahefana amin'ny firenena rehetra, manam-pahefana amin'ny fiainanay ary be hery sy be voninahitra ihany koa. Tompo, tsy hainay ho tany saina eto anatrianao ny amarony izany soa ndraisina avy aminao izany. Fa ankehitriny izay miombona amin'ny fisaorana anao Andriamanitra rainay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, izay nitahanay mandrakariva tamin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Ary ankehitriny ianao ilay nanangana anay tao amin'i Jesosy Kristy, mitarika anay amin'ny asa tsara mba ho ankasitrahana, no manamasina sy manamarina anay ao anatin'ny asa fanompoana izay omenao anay. Koa ianao Tompo Andriamanitra eo no terainay amin'izao andro izao, ny voninahitry ny fahasoavanao izay nanasoavanao maimaim-poanao anay mba tanterao aminay mandrakariva izany. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay Tomponay no entinay manonona izany tonom-bavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana sekoly Alahady Aritra Itsangana. Hivavaka isika. Jesosy malalo, ianao irery ihany no hany-mpamonjy anay tsirairay avy. Feno fisaorana anao izay fa ianao mampianatra anay, ianao ilay mpampianatra tsara, mahay manao zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Ankehitriny izay ao anatin'izao teninao izao, dia ampianarinao mba ahaizanay mandray ny famonjena. Koa ampio izay fa anay masino mba ahaizanay manatrotra ny tananay sy manokatra ny fonay mba handraisanay ilay famonjena avy aminao. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka ianareo. Miaraba ny ankizy sy ny tanora rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andeha indray isika aka hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra, Luka 20, ny andininy 920. Luka 20, ny andininy 920. Rehefa hita izany dia hovakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, ary izay nandre dia nanao hoe, iza indray moa no azo vonjena. Andeny aversika indray izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Iza indray moa no azo vonjena. Hitantsika teo ry rakizy sy ny tanora tamin'ny fiderana nataontsika tany am-boalohany ny amin'ilay tantara ny mpanan-karena. Eto ary dia mametraka fanontaniana amintsika indray ity soratra masina ity hoe, iza indray moa no azo vonjena. Ny soratra masina irery ihany no mamaly atsika
no mamaly izany fanontaniana mipetraka izany. Ary ny soratra masina izay arahantsika eto dia toritenin'ny LMS. Iza indray no azo vonjena. Isika tanora sy ny ankizy dia anisan'ny azo vonjena na ihany koa hoe afaka misitraka ny famonjena. Indreto ary misy tantara ao amin'ny soratra masina izay ahafantarantsika tanora sy zaza misitraka izany famonjena izany. I Samuela dia afanompoan'i Jehovahandriamanitra raha mbola zaza izy. Afaka anteny koa izy tamin'ny andron'ny fahatanjany ary afaka nifandray tamin'Andriamanitra ka niaino an'Andriamanitra mandrakariva ka nanao hoe mitenena Jehovah fa vonina iaino izay mpanomponao. Tadiditsika ihany koa angamba i Josia raha mbola zaza izy dia nitady an'Andriamanitra ka ndroso tamin'ny asa fanompoana sy ny asa fandrenana ny tempolo. Fantatsika koa i Timoty dia efa nalala ny soratra masina fony mbola zaza ary nanana ray aman-dreny mpitarika tamin'izany dia i Paoly. Izany hoe azo ny tanora atao tsara ny manolo tena ho an'Andriamanitra fa sitrany izany. Sitrak'Andriamanitra ny azony ny ankizy sy ny tanora rehetra famonjena ka omeny zara fanompoana ao anatin'ny ankonana eo anivon'ny fiangonana. Fa ny zava-dehibe dia izao, ataovy izay anaovanao ho lohalaharana, ho soatoavina voalohany ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ankizy sy ny tanora. Fa sitrak'Andriamanitra ny hialantsika ao anatin'ny faharatsiam-panahy. Izany hoe ny ankizy sy ny tanora izay mbola ao anatin'ny faharatsiam-panahy ihany koa dia azo vonjena. Satria nahoana? Mamindra fosy miaro izay manao fahadisoan'Andriamanitra ho an'izay mibebaka eo anatrehany. Tsy ny fahafatesantsika ao anatin'ny ratsy anefa no tanjon'Andriamanitra fa ny alantsika ao anatin'ny ratsy fanaontsika mba tsy ho very isika. Tsy avy antso ny marin'Andriamanitra fa ny mpanota mba hibebaka. Ko ankehitriny ary ny tenin'Andriamanitra miteny hoe iza indray no azo vonjena dia ny valy ny teny hoe ny ankizy sy ny tanora izay mitady an'Andriamanitra ka manompo azy amin'ny fo madio sy miala amin'ny ratsy fanaony dia ho vonjen'Andriamanitra. Amen. Tsangansika ry havana natanteraka ny hira voalahatra. Ivavakintsika ry havana. Midera ny teninao zay Andriamanitro. Midera satria fahasoavana lehibe ho anay vahoaka malagasy ny misitraka ny famakiana ny Baiboly voadika amin'ny teny malagasy. Mangataka ny fanahy masina izay na ny mpamaky, na ny miaino, na ny hitondra ny hafatrao mba hatakatra zay tiany teninao ambara aminay ka
ho fanilony tongotray sy ho fanazavana ny lalana tokoa ny teninao. Izany vavaka izany dia tonononay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka maky sy iaino ny soratra masina sika ao amin'ny fanekena taloha, ao amin'ny bokin'ny Obolana toko 14, ny andininy 12 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy mivily va izay manao asa ratsy, fa famindrapo sy fahamarinana ho an'izay manao asa tsara. Ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa, fa ny molotra mibedibedy foana tsy mba azahoana na inona na inona. Satroboninahitry ny endriny hareny, fa ny fahadalan'ny adala dia fahadalana ihany. Ny vavolombelona marina mamonjy ain'olona, fa izay mamoaka lainga dia tena fitaka. Ny fahatahorana an' Jehova dia fierovana matoky, ary ny zanany hahazo fialofana. Ny fahatahorana an' Jehova no loharanon-aina, analavirana ny fandriky ny fahafatesana. Ho tohizatsika amin'ny famakiana ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny testamenta vaovao araka ny filazantsara ny Lioka toko 12, andininy 12 ka hatramin'ny 17. Ary ho faranana ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Koritianina 2 toko 7, andininy 9 ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy mpanapaka anankiray nanontany azy hoe, mpampianatra tsara, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany, dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe, aiza mijangajanga, aiza mamono olona, aiza mangalatra, aiza mety ho vavolombelona mandainga, manajana rainao sy ny reninao. Ary hoy kosa izy, zany rehetra zany dia efa notandremako hatry ny fony aho mbola kely. Ary rehefa nandre izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray loha ianao. Amidio ny fanananao rehetra ka zarao an'ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao, ary avy manaraha ahy. Ary rehefa nandre izany raha lehilahy dia nalahelo loatra, fa nanan-karena dia nanan-karena izy. Ary Jesosy raha nijery azy dia nanao hoe, manao ahoana ny asaritry ny fidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Fa mora kokoa ny idirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay nandre dia nanao hoe, izy indray moa no hazo vonjena. Fa hoy Jesosy, izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Dia hoy Petera, indro izahay efa nafoy izay netoanay ka nanaraka anao. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona izay efa nafoy ny trano, na vady, na rahalahy, na ray, na reny, na zanaka, noho ny fanjakan'Andriamanitra, izay tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny izao, ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no tsinjany, fa izay mamafy be dia be kosa no tsinjany. Aoka ny olona rehetra
samy mianao arak'izay niny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba hanananareo ny onina rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra, araka ny voasoratra hoe: na mafy izy, eny, na nome ho an'ny malahelo. Ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hoaniny dia hanome sy hahabe ny voa afafinareo, ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo, dia hanakarena amin'ny zavatra rehetra ianareo, ka handroso amin'ny itsi-po izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Fa ny fanaovana izany Fanompoam-Pivavahana izany dia tsy mahafaky ny alahelo ny olona masina ihany, fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa. Satria ny fizahanttoetranareo amin'izany fanompony izany no ankalazana an'Andriamanitra noho ny fitananareo tsara, ny fanekenareo ny filazantsaran'i Kristy sy noho ny fahazotoanareo amin'ny fiantrana ho azy sy ho an'ny olona rehetra, ary amin'ny fangatahany ho anareo dia manana anareo izy noho ny haben'ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Amen. Fjkm Isotry misaotra ray malalo no ny teny rehetra efa nomenao anay zanako tamin'izao marain'izao, fa arak'izany irana izany dia omeo anay tokoa tena tena maniry ny teninao e, ary fo hevitra ny teninao harena mariny, ary meo ihany koa fo tena hoe vonina anoa sy rehetra ambaranao aminay tahaka ny olona maniry marina hiditra ny an-danitra, ary oka ny fanainao masina natanteraka ny asany aminay hanazava ny sainay. Izany no vavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Korintianina 4:7. Ny afatry ny tompo antsika amin'izao marain'izao dia faran'izay tsotra efa haitsika tsy anjery tandremo ny fitiavan-tena, tandremo fitiavam-bola, tandremo fitiavan-tena, tandremo fitiavam-bola. Tsy misaraka ireo ry havanao. Raha maka meday anankiray ianao
amin'ny lafiny ray a fitiavatena, ao ambadika fitiavam-bola. Tsy misaraka ireo tsy misaraka ireo. Ary zay no volana farany tompo antsika hoe tandremo a ny fitiavan-tena, tandremo a fitiavam-bola. Korintiana 2:7 ny 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy, isaorana ny Andriamanitra no ny fanomezana tsy azo tonoana. Ny olona mitandrina ny tenany tsy ho azo ny fitiavan-tena, tsy ho azo ny fitiavam-bola, dia mahatsiaro a ny fanomezana nataon'Andriamanitra ho azy. Fanomezana tsy haitononona hoy ny apôstôly Paoly. Dia inona izany a? Ny fiainana mandrakizay. Ny olona mahatsiaro nandray ny fiainana mandrakizay tsy tratra ny fitiavan-tena ry havana, tsy tratra ny fitiavam-bola. Rehefa miteny ny soratra masina fanomezana tsy azo tononona, iza moa tsy efa nandreny zany voambolana hoe fiainana mandrakizay zany, nefa tsy azo tononona le ozy izy ny apôstôly Paoly. Ny tsy azo tononona dia tsy hay visavisaina, tsy hay visavisaina zany fiainana mandrakizay zany. Ary manaraka zany tsy azo tononona, sarotra be ny teny avy aty mipilipitra ohatran'izao zany fiainana mandrakizay zany. Fa zany ny fanomezana ny men'Andriamanitra antsika tao amin'i Jesosy Kristy. Inona nataon'ny olona? Inona nataon'ny olona zay hoe nandray ny fiainana mandrakizay? Io 5:10 hoe saorana ny Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny hoe programany hanolotra ho antsika fiainana mandrakizay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary rehefa hoe mitombo amin'ny fisaorany sika ry havana dia henitsika zany hoe wow, tena efa manana fiainana mandrakizay aho. Mitombo amin'ny fisaorana an'Andriamanitra. Aza variana mamaky dictionnaire biblika, tombo amin'ny fisaorana an'Andriamanitra noho izany fanomezana tsy haitononona meny anao zany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izay ny fahamarinana voalohany, tombo amin'ny fisaorana an'Andriamanitra noho ny fiainana mandrakizay izay natolony ianao. Fahamarinana faharoa ry havana ho an'ny olona izay hoe te hitandrina ny tenany amin'ny fitiavan-tena sy amin'ny fitiavam-bola, dia hoe ny olona tahaka izany dia mahafoy be, mahafoy be, mahafoy be. Ary zany nataon'ny fiangonana tao Korinto, lazain'ny Paoly apôstôly eto amin'ny Korintiana 2:4-7. Olona tanaty fizahan-toetra, olona tanaty fahantrana, nefa nandray ny fiainana mandrakizay dia nafoy be ho an'ny kristianina nahantra tany Jerosalema tany an-dehibe zany. Fa nandray an'le fanomezana be izy dia nafoy be. Jerentsika ny 9:9 sy ny 10:7 ry havana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zao ny lazaiko, zay mahamafy kely dia kely no jinjany, ary zay mahamafy be dia be kosa no jinjany. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay inin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Toy izay antsika hatramin'ny fahavalo hoe ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Zay ilay ataontsika hoe ny olona nandray le fanomezana tsy haitonoana dia fiainana mandrakizay dia mahafoy be. Ary dia misy fahendrena ozy izy Jesosy
misy kajy eo. Inona le kajy? Zay mamafy kely, zany hoe zay mafoy kely. Zay mamafy kely dia kely no hojinjana. Ahoana moa zany? Misy olona zany manana voa be dia be, dia jereny le voa. Dia ozy izy hoe ty kosa hoaniko ty e. Ty indray ataoko tehiriziko ty e. Dia le ambony afafiny mba hitombony. Mazava ho azy ry havana, mazava ho azy fa raha kely ny ambony afafinao ao dia kely koa no hojinjanao. Zay le lazainy Jesosy eto ry havana, ary zay ty azontsika zay. Le lalan'ny fambolena amin'ny tena fambolena miatra amin'ny fiainam-pinoana sy ny fiainana ara-panahy ry havana. Ary zay le ataontsika rehefa tia teny ianao, fa tia vola ianao dia ty kosa ho an'ny confortko ty e, zay le fitiavan-tena. Ty indray ho an'ny sécuritéko e, zay le fitiavam-bola, fitiavan-tena, fitiavam-bola. Ty no afafiko. Dia kely ny ho jinjanao ry havanao. Tonga dia hoe ampiaro amin'ny resaka vola. Tenin'ny soratra masina, tenin'ny fahamarinana, raha mamafy vola be ianao dia hijinja vola be. Raha mamafy vola be ianao, andramo fa ho malala tanana aminao Andriamanitra, ho malala tanana aminao Andriamanitra. Tsy andainga, tsy mandainga. Zany tenin'Andriamanitra zany ry havanao. Fitsoroana vavolombelona ry havana. Maro moa no mpanompon'Andriamanitra, pastera miantso anay mandalo aminay eo. Dia mitady vonjy. Dia tamin'ny début août teo, nisy mpanompon'Andriamanitra nampiana voatery, nampiana hoe ty tsy azo dinajita, tsy maintsy ampiana. Dia nampiana. Tsy tao anaty budget mihitsy zany, nampiana ry havana. Misaotra ny tompony amin'ny ahazoana nampy, misaotra ny tompony amin'ny ahazoana nanao pratika an'ity. Début août zay zavatra izay nitranga. Vola bebe ihany lany tao. Tamin'ny zoma afako maly ry havana, amin'ny 4 sasany eo. Misy olona izay efa herintaona tsy hitanay. Zany hoe olona tsy mifanerasera. Hoy pastera, sao dia ao ianao fa misy zavatra teriko anao. Eny ara, tonga le olona, inona ny naterina? Valopy. Izay ny antony diana anatitra valopy. Inona ny tao anaty le valopy? Vola avy telo eny tamin'ny laninay, tamin'le pastera nampianay tamin'ny début du mois. Nanamarina izay ry havana hoe namafy be zahay dia tena mijinja avy telo eny. Tsy mandainga io teny io, tsy mandainga io teny io. Ary manampy antsika hiady amin'ny fitiavan-tena, amin'ny fitiavam-bola ry havanao. Ary tsy amin'ny lafiny materiel na lafiny ara-bola ihany, fa amin'ny lafiny ara-panahy ihany koa. Mamafy fahotana ianao mijinja fahotana. Mamafy fitsaratsarana olona ianao mijinja fitsarana olona. Mamafy famelan-keloka ianao, mijinja famelan-keloka be ianao. Zay ny fahamarinana faharoa hoe ny olona izay nandray an'le fanomezana tsy azo tononona dia mafoy be, mamafy be ka mijinja be. Andramo ry havana, andramo. Fahamarinana fahatelo farany dia izao. Ny olona izay nandray le fanomezana tsy azo tononona ka mamafy be, mijinja be, dia mijinja valim-bavaka be koa. Mijinja valim-bavaka be koa. Jerentsika ny 12
sy 17 ary 14 12 13 14 12 14 fa solava loatra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanaovana izany fanompoam-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelo olona masina ihany, fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa. 14 ary amin'ny fangatahany ho anareo dia manina anareo izy no ny habe ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Ozy izy tsika hoe ny olona mahafoy be dia mijinja be ary mijinja ihany koa, zao zany no voasana hoe fahalim-bavaka be. Fa ny tenenina atao zany ny olona resana eto dia olona taria Korinty taria Makedonia taria nanolotra vola ho fiantrana ireo kristianina latsaka anaty fahisarana anarabola tao a Jerosalema. Dia ozy izy ny apôstôly Paoly, reo ozy izy tamin'izany fanomezana zany hoe tsy nahafaka fotsiny ny alahelon'ny olona masina, tsy nanome mody nanome fenanome izy fa tena nahafaka ny alahelon'ny olona masina. Dina kosa nataon'ireo kristianina tany a Jerosalema ry havana, nandray le fanomezana avy any Korinto, saotra n'Andriamanitra, ny saotra n'Andriamanitra be dia be no ireo kristianina tany Makedonia. Zany hoe le fitiavana nason'le kristianina tany Makedonia zany ny setriny vavaka ho azy ireo, misaotra anao zay Andriamanitra no ireo korintianina reo. Ary zay le mampitombon'le fifankatiavana ry havana, le mifampatsiaro am-bavaka ohatran'izany. Tsy possible ianao hankahala olona entinao am-bavaka, tsy possible zany. Fa rehefa mitondra azy am-bavaka ianao dia ampitombon'Andriamanitra am-ponao zay fitiavana azy. Fa tsy hoe misaotra an'Andriamanitra fotsiny. Kristianina tao Jerosalema misaotra ny amin'ity vola ty, misaotra anao ny amin'ireo kristianina tany Makedonia ireo, 14 amin'ny fangatahanao anareo dia manina anareo izy. Nisaotra an'Andriamanitra zareo tao Jerosalema ary nangataka tamin'Andriamanitra ho an'ireo kristianina tany Makedonia ireo, nangataka tamin'Andriamanitra ho an'ireo kristianina tany Makedonia. Zany hoe mivavaka le kristianina any Korinty sy Makedonia, fa mbola mivavaka ho azy kory zareo avy any Jerosalema ry havana. Ary mamy loatra dika teny version second amin'ny 14 hoe il prie pour vous avec tendresse. Il prie pour vous avec tendresse. Tsy le vavaka privava fanao iny fa il prie pour vous avec tendresse. Fantatray ry havana, fantatray fa maro ato isotro fitiavana no mivavaka ho anay avec tendresse, manamarina valim-bavaka isan'andro zay, ary misaotra ny tompony aminareo zay mivavaka ho anay avec tendresse. Toy izy hoe s'il vous plaît, toy izy. Valim-bavaka anankiray tiako zarainy eto. Misy fotoana ry havana ianao mba manao préparation sa toute la semaine. Fa indraindray aloha toti-drasa dia tsy vita tsara le préparation. Sabotsy alina dia atory ianao, tsy fantatro mihitsy zay ho toriana. Ianao nefa ny amin'ny enina tsy maintsy midina, tsy misy hoe andeha fo maraina be makaiza. Valim-bavaka ry havana, matory ianao sabotsy tsy hitanao makaiza io. Lahady maraina fo ianao, velary ny tompo anatrehanao le toriteny. Zay le valim-bavaka ry havana malala, zay le valim-bavaka. Vavaka zay, fa misy olona mivavaka anao anay avec tendresse, ary isaoranay any tompo zany. Ary io no mbola mampianatra antsika androany maraina hoe tandremo ny fitiavan-tena, tandremo ny fitiavam-bola ho azy ireny ny voninahitra. Amen.
Aogosika ivavaka ry havana. Ry Andriamanitra rainay eo. Indreto izay mipony loatra vavaka eo anatrianao. Mahatsiaro izay fa tena tiana matoa arovanao. Tsy tianao ho latsaka ao anatin'ny fandriky ny Satana fahavalo izay. Fa androany dia omenao teny ampitandremana anay ny amin'ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola izay ambara ho fototry ny ratsy rehetra. Andriamanitra rainay eo. Ianao ankehitriny no mitarika anay mandrakariva ary mandresy lahatra anay amin'ny alalan'ny fanahy masina mba azonay mahatanteraka ny sitraponao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fahamarinana izay ampahafantarinao anay. Fa izay mitandrina ny tenany tsy ho azy ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola dia mitombo amin'ny fisaorana anao Andriamanitra noho ny fanahy masina. Tompo, feno fisaorana anao tokoa izay. Ary vonona mbola hisaotra anao noho ny amin'ny fahasoavana izay raisinay eo anatrianao. Ary vonona mandrakariva ihany koa izay hitombo ao aminao Jesosy Kristy dia hitombo amin'ny zavatra rehetra, hitombo amin'izay loha dia ianao Kristy Jesosy. Fa hifonanay eo anatrianao Tompo, ny amin'izay tsy fanekenay ianao, ny tsy fanekenay hitombo ny amin'izany fiainam-pisaorana anao Andriamanitra izany. Vonjeo izay tsirairay avy. Ry Tompo rainay eo, mamindra fo aminay ka enoy mandrakariva ny fivavakay. Misaotra Tompo, noho ny amin'ny teninao izay mampianatra anay ihany koa, ny amin'ny fahafoizana be. Ary ankehitriny izay dia maneho ny fahavononanay hitombo amin'ny fahafoizana fa andao kosa sy andao ny fahihirana ho anao Andriamanitra, ny fahihirana ho an'ny hafa sy izay mila izany. Tompo, ny fahendrena avy aminao no aka ho aminay tsirairay avy. Ampianary izay mba hiamafy be ho anao Andriamanitra rainay. Ampianary ihany koa izay mba hiala amin'izay confort sy zavatra mety heverinay ho mahasoanay ka fikirinay ka tsy sitraikay akory ny zaranay izany ho an'ny hafa. Tompo malalo, hifonanay sy amin'irao fo izay ny amin'izay fanahy ny fahirana mbola mitoetra atao anatinay ato. Ny tsy fahafoizana ho anao Andriamanitra ary ny fahalainanay amafy ho anao. Ndreto ihany koa izay Tompo Andriamanitra io, maneho anatrianao fa ianao ihany no tomponay. Ary indreto izay misaotra anao noho ny amin'ny teninao izay milaza ho anay fa izay mamafy dia hijinja valim-bavaka be kokoa ao aminao Andriamanitra rainay. Tompo, misaotra fa ianao mampianatra anay hivavaka ary mampianatra anay hihetra eo ambany tana-maherinao, mampianatra anay ho tsy mizara ho an'ny hafa. Ary misaotra fa valim-bavaka miraisinay eo anatrianao. Koa indreto izay Tompo, manehitra tena eo anatrianao. Manaiky tokoa fa mahantra izay ara-toetsaina, mahantra izay eo anatrianao, ary indrindra mahantra noho ny amin'ny fahotanay. Koa ankehitriny dia ianao ilay Andriamanitra rainay, mitarika anay ho amin'ny fanjakanao sy ny fiainana mandrakizay no atononay. Ry Ray ny famindram-po, mitalao aminao tokoa izay, mamelany elokay tsirairay avy reto. Jiovy izay, ary avao izay tsy anatinay mandrakariva ny fanahinao, mba hanananay fahavononana hanompo, mba hanananay fahavononana hiaro tena sy hitandrina ny amin'ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola. Koa ianao Tompo Andriamanitra io, no angatahanay amindra fo aminay noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay tianay
sy lefa nanolotra ny ainy ho famonjenanay tsiraray avy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no entinay maniry sy manonona izany tolombavaka izany. Amen. Matoky sy marin'Andriamanitra ry havana, fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia miaino antsika izy. Andeha asika andray ny teny soa mahafaly indray izay omeny Tompo antsika tsirairay avy. Fa hoy soratra masina, avy ary fandahatra isika, na dia tahaka ny zaka aza ny fahotanareo dia ho tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Fa izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany. Dia ny famelana ny fahatsoantsika araka ny hareny ny fahasoavany izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Voavelany elikao noho ny anarany masina. Andeha arsika ry havana, iaraka naiky sy anambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra sy toa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanalay tonga tompontsika ao, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miomaly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina ao, izy manambara fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray manavambatsisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Petraka ianareo. Aogosika hivavaka ry havana. Tompo Andriamanitra io, feno fifaliana mandrakariva izay mivavaka aminao. Ianao manamarina ny teninao aminay olona voantsinao. Misaotra izay fa ny fanananay sy ny fanomezanao ilay fanahinao masina ty anatinay no miaro anay amin'ny ratsy rehetra. Miaro anay izany ao anatin'ny fitiavan'ny tena, miaro anay izany
amin'ny fitiavam-bola. Misaotra anao izay tompo malala satria ianao dia mandrotraka ny fahasoavanao eo amin'ny fiainanay. Ary mbola irinay sy maninay hatrany, mbola ankafanao ny lanitra fitehirizany soa anao ho anay tsirairay avy reto. Tompo, sitrakay ny anatanteraka ny sitraponao. Ary raha mety ianao dia toany izay, omeo hery izay, ary tafio mandrakariva ilay herinao Jesosy Kristy izay mba ahazonay mijoro ho manambara ny fahasoavanao aminao sy ny amamin'ny fiarahana aminao. Tompo, dia feo mandrakariva izay ho kristianina, ho mpanompo velon'ny fanaininao, ka anao zava-dehibe ny asanao Andriamanitra, ny famponanao, ary ny amafy mandrakariva ny vonin-teninao. Misaotra fa ny teninao mampatsiahy anay, fa izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Tehirizo anay Tompo ny fiainana mandrakizay izay homaninao ho anay mpanomponao. Dia ampianaro izay tsirairay avy Tompo, tsy ho ketraka ny amafy, tsy ho ketraka ny anao soa, ary tsy ho ketraka ny amin'ny asa fanomponanao. Tehirizo Tompo ny fanoloran-tenanay tsirairay avy, ary ampianaro mandrakariva izay anao hanoa izay sitraka ao Andriamanitra. Vavaka izay ho an'ny ankonana tsirairay avy izay ato anatin'izao fiangonana izao. Ianao Tompo no efa nahatena iraizany ankonana izany amin'ireo fony ankonana tsirairay avy. Ary aoka ianao Tompo no androso ao an-tokantranon'izy ireo, ampianatra ny tsirairay avy mba handeha anao ny sitraponao, ary mba hitandreman'izy ireo sy arova ny tena ny amin'ny fitiavan-tena ao anatin'izany tokantrano izany. Dia ianao Tompo no hanamarina ny teninao, fa ian'ny tanam-pahasoavanao dia tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofinao tsy lali-dalovana fa mahare izay tolombavaka sandratra eo anatrihanao. Mivavaka izay Tompo ho an'ny fiangonana malalanay ity. Efa nentinay ombenombeny teo anatrihanao Tompo, ny manamarika ty taonanay ity dia ny taon Jobily izany eto anivon'izao fiangonana izao. Mangataka mandrakariva izay Tompo ny isainanay tsirairay avy ny heveranay ny hevitra izany Jobily izany, ary ihany koa mba ahafahanay manao zava-dehibe ny asa rehetra tanterahana mandritra izany. Petraka eo am-pelatananao ny mpanomponao izay ivony sy antefany izany Jobily izany, mba ho tena mpanompo matoky ao anatrihanao, ary mpanompo tsy mahazo henatra amin'ny asa fanompona izay tanterahana. Mivavaka izay ho an'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara Tompo, izay miaina ny sinoda lehibe ary ao kadroka izany indrindra. Fa maro Tompo ny vavaka nasandratray efa tonga teo anatrihanao ary efa novalianao. Fa ny amin'ity anio ity izay dia mivavaka ao amin'ny asam-bomera rehetra izay heverina ny asa fanavaozana rehetra indray ho tanterahana eto anivon'ny fiangonanao Jesosy Kristy. Mivavaka ihany koa izay ho an'ny fifidianana ny mpiandraikitra fohy be. Ny amin'ity andran'io ity dia ny fiodinana voalohany sy ny faharoa izany, ary mbola natanterahana ihany koa ny fifidianana ny birao ny mpiandraikitra fohy be. Tompo, manomezanay olona araka ny sitraponao. Petraka eo am-pelatananao ny olona izay manana fanoloran-tena ao anatin'izany, mba hanana ny faharesen-dahatra tokoa hanao zava-dehibe ny asanao.
apetraka eo am-pelantananao ireo izay hifidy mba tena ho tarihany fanainao masina ka hifidy olona araka ny sitraponao. Dia izay rehetra mahasoa ny fiangonanao Tompo dia tanteraho izany. Fa entinay eo am-pelantananao Tompo, ity firenena ity atolotray ho anao i Madagasikara-nay, ary izay olana nsoanao tamin'ny anaranao no mihetra ankehitriny, no mivavaka ary mifona ho an'izany firenena izany. Mandraho Tompo fo, vonjeo izay, ary ampio izay ao anatin'izao fahantrana lalina manjo ny firenena izao. Dia ianao Tompo anao ka ampahery ny vahoaka malagasy tsirairay avy, ary ampitodika azy ireo mba handray ny filazantsaranao ho marina eo amin'ny fiainany. Sitrakay Tompo, raha ny fiainany manontolo no eo am-pelantananao sy antohanao. Maro Tompo ny tianay angatahana aminao, fa indro izay samy hanonona tolombavaka foy eo anatrehanao. Tompo malalo, mahatoky anao sy ny asanao eo amin'ny fiainanay izay. Ary ankehitriny sitraka sy mamina indrindra no mampiombona amin'ny fivavakay amin'ilay nampianarinao anay manao hoe Sainay asa any an-danitra, masinany ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, meo ananizana sasa ao anay, tahaka ny amilanay sy miloka taminay. Manafahany amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raha tokoriavana fa tonga amin'ny moa le perikiopa. Hitanareo moa le teny antsika tsara hoe fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ao amin'ny Korintiana 2:7. Le hoe fifaliana, le teny grika hoe amin'ny fifaliana, nanomeny le teny frantsay hoe hilarité. Le teny mikakakaka mereny mihitsy zany. Tengany riavana ny Tompo iasomintsika, ampitombo antsika amin'ny fifaliana, zany fifaliana be zany. Rehefa mafoy azy ary engany ka tena hoe ho raisitsika hoe occasion na fifaliana, hiteraka fifaliana amintsika, zany hoe fahafozana ho an'ny Tompo zany. Tsangansika firana fanampiny 420. Tanteraka aminao any nitsodra antononina amin'ny anaran'ny tompontsika, mitahy anao ny Tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny Tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny Tompo ka manomenao fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana miara mifavaka manginsika mbola misaotra an'Andriamanitra rehefa
ho an'ilay Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.